problème technique tamin'iny an'iny tsy haiko au niveau an'zareo technicien fa tokony faravaratsika faharoa tam'le farany teo iny zany ity zany ny objectif zany de ny hoe andrisan'ny Afrique du Sud am'ty zay zany ny objectif zany ka hitanareo zany hoe andresy Afrique du Sud zany mila tena force be sy ny technique tsara mihitsy zany bien tena mirafitra tsara de zay no tanjony malagasy rugby sy ny tanjony nany ankizy ary ireo ankizy vavy reo de zay ny tanjony zany ka de zay no ataoko hoe mila fanohanana za tsy teny hoe fanohanana inona fa mila fanohanana amin'ny lafiny rehetrarehetra ireo ankizy ireo tsotra be fa hitanay stratégie eo amin'ny resaka poids fotsiny izy mahazo tombony kely amin'ny avant fa iny le resaka poids zany resentsika amin'ny force sy ny endurance zay de misy technique koa zany zay fa misy lalàna fiazy le hitanareo amin'ny resaka kokoty tsy avely izy anao kokoty de hors jeu izy rehefa ohatra ka na tsy tohanana mihitsy fa misy technique efa zany efa vita plan daholo zany jerentsika sur le plan technique manao na préparation ny ankizy vavy zany de tena miteny anareo fa tena hoe tena efa volona zany ny ankizy eo zany tena efa nanomboka tamin'ny volana février ny préparation andreo ary misy moa eo zany ny atsasaky ireo ankizy ireo zany dia le nanao an'le rugby 7 fantatrareo tsara angambany hoe nahazo médaille d'argent tsika zany hoe tamin'ny Jeux africains teo iny ho an'ny assiette zany dia tonga vita les Jeux africains de tonga de incorporé ndray zareo ao anatin'ilay 15 zany